Amin'ny fifainana lehibe indray no androsoana tokantranontsika ny amin'izao zao a. Tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miroso amin'ny fampianarana zany. Ary ny laharana faha 1 no nianotsika ny amin'ny teny ity a. Laharana faha 1 ny fampianarantsika ny amin'izao zao a. Dia mamerina miarahaba antsika rehetra indray eto an-tokantrano tena koa. Ny ambassadeur-n'i François Ziadiado mandroso tokantranontsika ny amin'ny teny ity a. Ny laharana faha 1 ny fampianarana moa jerevantsika zany somary niova kely a, satria ny lohateny de hoe mpaminany ve Yahosoa satria ary raha mpaminany izy de maninona. Inona tokoa moa zany dikan'izay teny hoe mpaminany zay. Zay zany de anisan'ny hoe jerevantsika mihitsy izay hoe ary raha mpaminany tokoa moa izy de maninona zany. De misy de fa tena mipetraka zany. Ary inona ny mahazava-dehibe an'le teny hoe mpaminany tenenin'ny ambassadeur-n'i François Ziadiado hoe fa maninona zany zay no ampianarina antsika. Ka izay mihitsy no ampianarina antsika satria tena misy heviny goavana mihitsy ilay teny hoe mpaminany zany. Ary satria moa maninona izy ny tena misy goavana be ny hevitra an'izay teny zay, de izay mihitsy le ho jerevantsika ny amin'izao zao. Ny atao hoe mpaminany zany a de namohan'Andriamanitra teny hoe tsy maintsy miaino ny tenin'ny mpaminany. Zay mihitsy zany ny atao hoe qualité-na mpaminany a, satria ampitolen'Andriamanitra ny teniny. Raha vakitsika ny bokyny bokyny Deutéronomia 18:15 a. Deutéronomia 18 a. Efa tsika ampidiriny ery aloha ery. De afaka mamaky tsika ny an-trano any. Mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalanao tahakay no hatsangany avy Andriamanitra ho anao, ary izy no henonareo. Zay zany hoe ny mpaminany zany a de nomen'Andriamanitra baiko mihitsy hoe io no henonareo. Fa maninona izy le henona zany? Inona ny antony a? De ao amin'ny 9:20 no jerevantsika an'izay antony zay. Mpaminany no hatsangako ho azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao, ka ataoko ao am-bavany ny teniko. Zay zany matoa izy zany henona de satria natao ao am-bavany ny tenin'Andriamanitra zany. Fa raha vao tsy ao am-bavany moa zany ny tenin'Andriamanitra, iny moa zany tokony henonana azy zany. Ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy. Zany io mpaminany io zany de misy didin'Andriamanitra avoakany zany. Zay zany tena fipetraka izy hoe misy didin'Andriamanitra zany avoakan'ity mpaminany ity, ary dia ho lazaina aminy zay rehetra andidinana azy. Any mamoaka didy zany le mpaminany satria le teny avy any amin'ny dada Iava de didy ho an'izay rehetra miaino anazy zany. Ao amin'ny 9:20 izy de mipetraka hoe ary zay rehetra tsy mety miaino an'izany mpaminany zany kosany de zay ho lazainy amin'ny anarako de izao no hitsara azy. Ka ny olona zany rehefa tsy mety miaino ny tenin'ny mpaminany de io Andriamanitra io mihitsy de hitsara anazy ny dikan'izay. Zany hoe tsy azo atao zany ny tsy miaino an'izay tenin'ny mpaminany zay. Alika avetsika kely le mandeha le teny fa ohatra mbalomaloka ty teny mety tsy hitantsika ny tokantrano. Aloha avetsika le mandeha de Deutéronomia 18:15 somary ataotsika ngezangeza kokoa. Deutéronomia 18:15 vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa ty izy ngezangeza. Mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalanao tahaka any no hatsangany avy Andriamanitra ho anao, ary izy no henonareo. Any hoe io zany io mpaminany io satria nomen'ny dada Iava ho any zanak'Israely. Zay. Ary io mpaminany io 9:20 indray mpaminany no hatsangako azy avy amin'ny rahalahiny. Zay no maha-Israelianina azy zany. Tahaka anao Mose Israelianina, de le mpaminany koa zany Israelianina. Ka ataoko am-bavany ny teniko, io izy io, ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy. Zany hoe de mpaminany zany de mitondra ny tenin'Andriamanitra ary didy io avoakan'Andriamanitra io zany. Ka eo moa le tena tsy nitiavan'ny olona le zanak'Andriamanitra eto hoe Yahosoa, satria le zavatra nytenenin'ny Yahosoa tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'le mpitondra fivavahana fariseo sy sadoseo ary mpanorona dalàna tamin'izany, de eo no niteraka olana be mihitsy zany tamin'ireo tamin'izay fotoana izay ka niafaratra any amin'ny famoronan'ny Yahosoa.
araka ny teny Jehosoa vononareo daholo zay mpaminany tonga eo aminareo, mamono mpaminany, zay ny teneny Jehosoa zay. Ka hojerevantsika daholo moa zany sary rehetra zany, de amin'ny 9:20 izy hoe, ary zay rehetra tsy miheno ny teniko zay lazainy amin'ny anarako de zao ny hitsara azy. Rehefa tsy henonareo teny mpaminany io de zany no hitsaranareo. Mazava zany zay tezay fa tsy maintsy henona ny tenin'ny mpaminany anankiray. Zay le valy teny hoe, de maninona moa zany raha mpaminany izy? De ny valiny de hoe, satria raha vao mpaminany ny olo anankiray zany a, hita hoe mitondra tenin'Andriamanitra zany izy, mitondra ny hafatra avy amin'Andriamanitra, ary ny hafatra de mitondra soa an'izay tra mandresy miaina, de trany dia mpaminany izy zay, ary tsy maintsy henonina ny teniny amin'ny mampaminany anazy. Ary ny mamatra anazy ho mpaminany de ny olona fa tsy olona anankiray, ny vahoaka ny mamatra hoe mpaminany io. Tsy ny mpitondra fivavahana ny mamaritra an'izany fa ny vahoaka ny mamaritra an'izany, hoe rehefa miteny ny olona satria hiteny miasa neny izyko. Ohatra zao raha ny kany Jehosoa zao de sady nanome soa izy a, mitondra fanasitrana, mitondra sakafo ho an'ny vahoaka reha teny amin'ny tendrombohitra, ary nanasitrana ny marazina anatona anazy, namoaka ny fampianarana mikasika momba an'Andriamanitra io izy hoe, ary nibediny fariseo mihitsiny a tamin'ny fiatsaram-belatsiana nataony zareo, nataony Jehosoa daholo zany, fa ny saingany tsy nitiavany anazy ireo. Jerevantsika hoe ina ny antony tsy nitiavany Jiosy any Jehosoa, fampianarantsika manaraka zay, satria eo ny atarafantsika hoe maninona moa zany tsy tian'ireo Jiosy reo Jehosoa io. Atria raha Andriamanitra mpaminany be zao ty de vononjy ireo fotsiny taminazy fijaliana, de ina ny antony a, ho jerevantsika zay. Fa etsika zany de mahita mihitsiny hoe ny mpaminany zany de tsy maintsy ekena teny, ary ny mamaritra anazy ho mpaminany a de ny zavatra asehony amin'ny olona rehetrarehetra. Ary zay natonga ny hoe ity zanak'Andriamanitra zay avy any amin'ny Jiosy tia niteraka, ary nateraky ny Jiosy zay atao hoe Jehosoa no anarany, de tena mpaminany mihitsiny izy. Ka izay am'izay no jerevantsika mihitsiny hoe ny teny milaza fa tena ny vahoaka mihitsy namatra hoe mpaminany io a, ka raha vao mpaminany de tsy azo lavina ny teniny, fa mariny zay, satria ny ran'Andriamanitra izy. Ka raha vao mpaminany izy zany ka zay teneny de tsy maintsy ekena fa marina io. Zay le izy zay. Ary Jehosoa moa tena lazain'ny vahoaka mihitsy hoe mpaminany lehibe mihitsy izy. Saingy ny tsy nitiavany Jiosy anazy a, nitondra ny fampianarana vaovao izy am'le fanekena vaovao a, ka tsy nifanaraka tam'le an'le fariseo sy ny mpandora-dalàna, de tadiavany hevitra vonoana. Ho resatsika daholo zay fa mbola tsy am'izay moa lesona androany ny am'ty fampianarana ity. Ka ho jerevantsika zany le hoe jery an'ireo tenin'Andriamanitra mikasika ny am'izay hoe mpaminany zay mihitsy ny iza moa Jehosoa, de ho marinitsika mihitsy n'izay tenin'Andriamanitra zay raiky sotra masina manam-poro fa tena mpaminany io zanak'Andriamanitra io. Raha vakitsika voalohany aloha zany fanamafisatsika ny tenin'ny Jehosoa, ny tenin'ny vahoaka aloha, ny vahoaka mihitsy ny teny fa tsy Jehosoa hoe ny vahoaka mihitsy no nametraka mihitsy fa tena mpaminany zany Jehosoa zany. Ka rehefa ny olona nahita fa mpaminany izy a no zavatra nataony de tsy misy afaka mamaly. Ary indrindra ny zanak'Israely mahafantatra tsara ny hoe mpaminany, satria izy efa niara-nena tamin'ny mpaminany, be de be ny mpaminany efa hitany zareo. Ka rehefa tonga koa Jehosoa avy any a, de hitany koa fa mpaminany izy. Zay no tonga hoe tsy misy olona mahavita zavatra tahaka an'ity izy ireo a, raha tsy mpaminan'Andriamanitra mihitsy io. Donc rehefa antsika daholo raha ny ten'Andriamanitra ahitantsika an'izay sary zay a, Matthieu 21:11 no vakitsika rehetra, ho jerevantsika kely zay ten'Andriamanitra zay, Matthieu 21:11. Ho jerevantsika zany hoe apelakitsika aloha zany a ny mampaminany, satria tsika ahita ny fanambarana be dehibe am'izay a avoakan'le mpaminany. Ka raha vao mamoaka fanambarana le mpaminany a de tsy azonao lavina. Ary ny nampaminany anazy tsy avy any amin'ny olona, na avy any amin'ny eritreritran'olona anankiray, fa avy any amin'ny vahoaka mihitsy izy no fantatra hoe mpaminany io. Ka zay aloha zany fa anao kely faingo vetivetika aloha tsika aloha amin'ny teknisiana zany a. Tsika moa zany fa misy fatapana kely a, Matthieu 2:20, Matthieu 21:11 zany. Ary ny vahoaka ny laza hoe, lovaka antsika re amin'ny 9:7 mihitsy ny ileo e, atransika mamaky anazy.
ao noko andiny fafito no vakitsika zany Matthieu 21:7 jusk'hatrany amin'ny 11 dia nety ny boriky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany ary Ahosoa dia nitaingina azy de boriky zany nitainginany ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana any hoe vahoaka abetsaka mihitsy zany tia manaraka anazy ty ary ny sasana napakaratsaka azo dia nalany teny an-dalana koa zany hoe mitsenam-panjaka moa zany le fisary mandeto zany andiny fasivy ary ny vahoaka zay ny aloha azy sy zay nanaraka azy dia niantso hoe hosana ho any zanaka ny davida isaona ve zy avy amin'ny anarany ava hosana ny avy any amin'ny avo indrindra hosana any amin'ny avo indrindra eo zany de hoe lay vahoaka mihitsy nefa mahafantatra fa tena miaraka amin'Andriamanitra sady avy any amin'Andriamanitra mihitsy ty Ahosoa ty zany hoe tsy olona ray na roa zany no mahafantatra an'izany fa vahoaka mihitsy ny miara mahafantatra fa avy any amin'ny anarany ava mihitsy izy zany eo andiny 10 ary no nefa tafitra tany Jerosalema izy de niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa zao satria niorakoraka ny tanàna fa misy inona fa misy ty vahoaka betsaka koa avy any de ny vahoaka ny laza hoe mazava be fa vahoaka no miteny ty hoe izao no Ahosoa mpaminany zay avy any Nazareta any Galili ny vahoaka mihitsy no confirme am'rehetrarehetra mihitsy manao fanambarana ofisialy hoe ny rehetrarehetra mihitsy fa hoe mpaminany avy any Nazareta ny io zany hoe tsy maintsy ekena ny teniny ary rehefa vahoaka moa zany ny teny de zay moa ny fomba n'Andriamanitra tany amin'ny andron'ny Israeliana hoe ny vahoaka no mamantatra hoe mpaminany io sa tsy mpaminany saingy ny olona vonono zareo rehefa tsy mety aminazy zay mihitsy ny tena zava-doza mamono ny mpaminany zareo rehefa tsy tiany le zahatra teneny mpaminany vonono zany fotsiny zava-doza ataon'ny Israeliana zay fa zareo nefa de micomprendre sy manaiky mihitsy hoe mpaminany io ka zay zany ny sary avoakantsika eto hoe mpaminany ny Ahosoa io araka ny tenin'ny vahoaka dondray tsika aloha jery tenin'Andriamanitra vandretsika tia itsika tsy maintsy manam-po fa zay fanamarena ny teny zay hoe tena mitombona ve zany teny zany sa tsy mitombona de aleo ny sohatra masina mihitsy ary ny vahoaka no ampitenentsika hoe tena misy ve zany Luka 24:19 neny jerefantsika raha mijery ny sohatra masina tsika Luka 24:19 de avoakantsika daholo zany tenin'ny vahoaka manam-po fa tena mpaminany io ka iza moa ny amaly ny tenin'ny vahoaka efa Andriamanitra efa mampitenin'ny vavany izy etra hoe mpaminany io de tsy azo loidivana ny dikan'izay Luka 24:19 fa hoy izy taminy zavatra manao ahoana moa zany ary izy roa lahy taminy ny amin'ny Ahosoa avy any Nazarety mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatin'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra ity Ahosoa ty zany de tena mpaminany mahery mihitsiny teo amin'ny asa sy ny teny ary teo anatin'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra mihitsy zany sary zany zany hoe tena vavolombelona daholo zany ny vahoaka rehetrarehetra atao fa mpaminany mahery mihitsy ny ty Ahosoa ty tsy mba mpaminany tsotsotra kely mihitsy fa tena mpaminany mahery ka raha vao mpaminany mahery zany zany de tsy maintsy ekena ny teniny tsy misy olona mahazo mandany tenina mpaminany zany mihitsy ary eto ny vahoaka mihitsy ny arana metraka fa mpaminany mahery eny io fa de zay moko na mpaminany mahery rehefa vonono zareo de vonono fotsiny zao fa eto de mazava be ny sohatra masina fa tena mpaminany mahery mihitsy izy teo amin'ny asa rehetrarehetra izy teo anatin'Andriamanitra mazava be ny teny teo amin'ny asa sy teo amin'ny teny zany hoe ny asa nataony zany tena mahery izy ary teo amin'ny teny nalefa de tena mahery izy tsy misy afaka tena manohitra anazy zany fa de ny adalan'ny olona fotsiny moa ny teny koa natao zay atateraka ny teny de tsy maintsy mandeha ny fahafatesany io zanak'Andriamanitra io fa mazava be izy fa tena mpaminany zany hoe sady zanak'Andriamanitra izy no mpaminany etindray moa tsy avy eo hoe tena Andriamanitra ve zanak'Andriamanitra io aleo tsy aloha ianao le tenin'ny mpaminany aloha hoe tena mpaminany marina fa izy de ny vahoaka mihitsy no miteny hoe mpaminany izy raha jerentsika indray ny sary manaraka mikasika any am'izay any de jerevantsika indray bokon'ny Jaona toko faina andiny 7:20 zay indray jerevantsika Jaona 6:14 zany Jaona 6:14 Jaona 6:14 Jaona toko fahenina andiny 7:20 zany
ovakitsika aminarany Yehosoa. Ary io reny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataony Yehosoa, ity tokoa no ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Tena mazava be mihitsy ny fa ny olona mihitsy izany no niteny taminy hoe ity ilay mpaminany izay tonga. Resy lahatra ny olona fa tena ity ilay mpaminany izay tonga amin'izao tontolo izao. Ka izany teny rehetra izany zany dia mametaka amintsika rehetra tokantrano fa tena mazava be ny ten'Andriamanitra mpaminany Yehosoa. Ka ny vahoaka mihitsy nametaka azy ho mpaminany. Ka rehefa mpaminany dia tsy maintsy ekena dao izay ny teneniny. Ny kilasy ny mpanao ratsy any sisa tsy manaiky an'izay. Le kilasy le tsy mba mety atoro marina. Ary ny amarana antsika ny teny moa satria tsy maintsy mafitsika foana lay terehetra mikasika any amin'izany saretrarehetra zany dia jerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra manaraka aty. Izaho moa dia miezaka foana araka ny teny nampianariko antsika hoe manoro sy mampianatra ary mandresy lahatra anao tena tokony teniny izay nampianarin'ny Yehosoa. Ka ovakitsika ny teny eo Matthieu 21:46. Matthieu 21:46 reo ovakitsika. Matthieu 21 teny 46 eo ngamba ny jerevantsika kely aloha. Dia nitady hisambotra azy izy ny fariseo sy ny mpanao dalàna zany. Matthieu 21:16 nanino tiny tsy mandeha. Dia nitady hisambotra azy izy, saingy natahotra ny vahoaka izy satria nataony vahoaka ho mpaminany Yehosoa. Ny vahoaka mihitsy izany no mametaka ny Yehosoa mpaminany, mahitsy be mihitsy io. Tsy mba olona anankiray na iza fa ny vahoaka mihitsy no miteny mpaminany. Ka saingy ny ratsy saina moa tsy maintsy ratsy saina ratsy saina foana, fa na dia nametraka raha vahoaka mpaminany satria nahitany soa, nahitany ny tenin'Andriamanitra, hitany mihitsy ny hoe tenin'Andriamanitra ny tonga miaraka amin'ny Yehosoa ary nisy fahasoavana be ny men'Andriamanitra tamin'ny Yehosoa. Dia resy lahatra mihitsy ny olona fa mpaminany io satria ny tenina vahoakan'i Yehosoa nitondra soa an'ny vahoaka. Ny tenina nataon'i Yehosoa nitondra fanavotana ho an'ny vahoaka, nitondra famonjena ho an'ny vahoaka. Dia resy lahatra ny olona hoe tena mpaminany io. Ary amin'ny mpaminany amin'izay zany dia tsy maintsy enonina ny teniny. Ka zay ho tenen'le mpaminany zany no mamaritra ny fahamarinana. Ary ny tenin'ny mpaminany tsy azo lavina. Tenin'ny mpaminany tsy azo lavina. Fa ny vahoaka Israeliana zany dia tena nino mihitsy fa mpaminany Yehosoa ary tsy azo lavina ny teniny. Eny, fanatrany amin'ny silamo aza dia manaiky mihitsy n'io zanak'Andriamanitra io. Ny azy moa hafa ny naitsony anazy. Fa io ihany le ataony olona hoe Jesosy koa izay ilay diso anarana, fa Yehosoa ny tena anaran'ilay zanak'Andriamanitra marina. Efa nampianariko iny. Azay moa jerevantsika io hoe ina moa ny proof fa marina Yehosoa io, izay fotsiny anankiray koa zay. Dia marina izy normal beko. Izy rery mahafaka fahotana ve tsy ho marina izy fa jerevantsika amin'ny manaraka. Dia jerevantsika eto hoe na ny silamo aza ne manaiky fa tena mpaminany izy. Zany hoe loka jerevantsika izay teny zay. Aiza moa ilazana fa manaiky tokoa ny silamo fa mpaminany izy ao amin'ny Wikipédia any jerevantsika zay fa manaiky tokoa ny silamo fa mpaminany izy. Noho izany dia tsy maintsy manaiky ny tenin'ny Yehosoa koa zany ny silamo rehefa manaiky fa tena mpaminany izy. Dao jerevantsika koa zany zay teny zay. Io ndray moa zany dia tsy maintsy ny ina moa ny anona no jerevantsika ny famarenana mikasika ny amin'izay. Jerevantsika kely ny mombany amin'ny ao amin'ny Wikipédia zany no jerevantsika aloha. Ao amin'ny Wikipédia afaka ampiditsika avy hatrany ny Wikipédia zany mpanaporofonana anazy. Lasa maizina be koa ty. Ao amin'ny Wikipédia zany ty Jésus de Nazareta moa ny anarany rehefa io zany Yehosoa ny izy fa to zany le fahadisoana tamin'ny teny rehetrarehetra tony. Atao moa rehefa fantatra efa tsy izy satria zatra fantatra fa grika moa zany le Jésus. Dia jerevantsika ato ambany ato angamba izay voilà. Izy ty avoakantsika ery izao. Dans l'islam, ao amin'ny fivavahana silamo zany tsy zany namorona ty fa ny Wikipédia miteny
Jésus de Nazareth, appelé Issa, satria Issa ny fiantsoan'zareo anazy, est considéré comme un prophète majeur. Any ao amin'ny Islamo zany a, de tena profeta lehibe mihitsiny a, ary tena azo lazainy hoe lohalarana mihitsy zany a, zany atao hoe le zanak'Andriamanitra ny Jiosy a, zay atao Yahoshua no anarany. Fa saingy diso moa zany le Jésus iny a, tsy efa nampianariko atsika fa tsy izy satria Andriamanitra tsy manafaka fahotana. Ka zany de manam-porofo mihitsy ny hoe ny Islamo zay taty oriana, saingy tao Israela zareo nanangana an'ilay moskeny Omar na hoe moské d'Omar, efa nafantatra tsara tao Israela izy fa nisy zany Yahoshua zany tao, lay zanak'Andriamanitra ny vonoiny Jiosy tao misy azo fijaliana, de zareo de manaiky mihitsy fa tena profeta zany zanak'Andriamanitra zany a, zay Yahoshua no anarany. Zareo moa nanao anazy hoe Isa, fa efa nampianariko fa Yahoshua ny tena anarany a, fa reny le fahadisoana daholo tao amin'ny teny fiantsoana ka any ka tsisy nafaka tamin'ny fahotana lay ny antsoinareo, nefa izy milaza fa manafaka amin'ny fahotana izy a, kanefa ny am'le fahadisoana nataon'ireo olombelona mbola azavaiko nanina ny vovy ianarana io, de noho ny am'le fahadisoana dia tsisy afaka tamin'ny fahotana antsony zay niaraka taminy, fa tsy izy manko le natsoinareo. Fa le Yahoshua zay nampianarina kosany a, de tena afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy. Ka eto zany ny Islamo tsindriko tsara am'izay fa manaiky izy fa tena profeta ozy izy a, ao anatin'ny bokony zareo mihitsy milaza fa profeta zany zanak'Andriamanitra tao Jiosy zany atao hoe Yahoshua no anarany. Zay mazava angamba an'izay. Ka io zany moa lay zanak'Andriamanitra nateraka tao Israela, le nahantony olona tao amin'ny azo fijaliana, io le antsona an'izay. Ka zay ro zany ny fanazavana voalohany, de mbola nome fanazavana faharoa ihany koa tsika mikasika any am'izay any angambany izay evanantsika kendray a. Ity misy fanazavana faharoa miena atsika ihany koa, mahatonga atsika hijery tsara tsika fa amity raha tazana tsara ny tena tsy. Tyle mbola fanazavana ihany koa ty atao jevantsika zay miena azy mity. Atole de manazavandray mbola Wikipédia anakaiky ihany koa ty a. Pour Jésus izy a io a, pour Jésus en tant que prophète, any prophète io zany a, pour les musulmans voir Isa, any Isa moa zany no anazy zany, dia amin'ny Islamo zany a de tena prophète mihitsy io zanak'Andriamanitra niantona tao amin'ny azo fijaliana io, zay natsoiny olona tamin'ny anarany diso hoe Jésus moa. Zay mbola tsy liko farana foana hoe tsy Jésus ny anarany fa Yahoshua, satria tsy miconforme amin'ny zatra nataony Yahoshua mihitsy nataon'io Jésus, ary tsy izy io satria ny anarany aza anaovany équivalent zany ihany koa. Ka ny tiako tenenina zany hoe niza zany manaiky any Yahoshua ary manaiky an'ny Moshe ho mpaminany, de tsy maintsy manaraka ny tenin'ny Moshe ary tsy maintsy manaraka ny tenin'ny Yahoshua. Ka inona zany no tenen'io Yahoshua zanak'Andriamanitra io a, zanak'Andriamanitra ve izy, efa voalazantsika fa zanak'Andriamanitra izy, Andriamanitra ve izy a, ka izay mihitsy no jerevantsika zao hoe Andriamanitra ve izy a, zay no lesona aoriana zao fampianarana zao a, ohatra ka efa tonga atsika. Ka izay zany a de fanaporofona amitsika hoe ny Wikipédia mihitsy no miteny amitsika fa tena ao amin'ny bokin'ny Silamo mihitsy ny fanambarana an'izay. Ary ny teny farany moa zany de mbola vaovao izy tia, tindray vaovao milaza zany fa ny Silamo a de manaiky tsara mihitsy ny an'io Jésus izy a, araka nyty fanambarana anakaiky tindray moa zany. Izy misy jereko raha izy ty lay de tamin'ny vaovao nga misy ty izy diso tamin'ny vaovao Le Monde, tamin'ny vaovao Le Monde izy ty a, gazety Le Monde any andafo any France zany izy ty. De zao no lohateny hoe pourquoi Jésus est un des plus grands prophètes de l'islam. Zany hoe manino izy le zanak'Andriamanitra zany, io jitso hoe Jesosy io aveko foana izy Jésus fa Yahoshua, satria zay ny tenaran'le zanak'Andriamanitra zay fa tsy Jésus zany efa nampianariko atsika foana zay. Est un des plus grands prophètes de l'islam. Loin d'être ignoré izy a, la figure de Yahoshua, ataoko Yahoshua viatra satria Yahoshua izy a, être considéré dans l'islam, les musulmans le voient comme l'un des plus grands prophètes de leur religion. Zay. Et pour autant,
Zany hoe raha miteny eto zany de hoe tena tsy azo lavina mihitsy izy fa zany Yahosoa zany le zanak'Andriamanitra zany de tena raisin'ny Islamo mihitsy anisan'ny profety goava indrindra ao anatin'ny fivavahany. De am'zany izy pour autant ils estiment que les chrétiens se sont mépris sur sa véritable nature, ohatrany hoe manohitra an'zany fahatsarana ao anatin'zany zanak'Andriamanitra zany izy de miteny an'io zany de Mohamed Taleb tamin'ny 22 novembre 2020 tamin'ny eninora ariva tamin'ny tsy haiko na eninora mariny tena ariva zay zany le izy zany aroto zany areo te hamaky an'io de zeny izy io tao amin'ny gazety Le Monde izy io tamin'ny 22 novembre 2020 à 6 heures et modifié le 22 novembre 2020 à 16h28 zany moa zany vaovao fanamafisako anareo fotsiny hoe tena miteny mahitsimihitsy zany zareo fa tena manaiky ny teny Yahosoa izy le zanak'Andriamanitra niantona teo amin'ny fijaliana ikeny ny mpaminany ny vahoaka Israeliana koa manaiky any Yahosoa ho mpaminany ty Yahosoa mihitsy le tena izy de hojerevantsika am'zay zany hoe moa hoe tena Andriamanitra am'zay ry Yahosoa zay no hojerevantsika fa mifarana teo zany teny fa napetraksika fotsiny hoe ny mpaminany de tsy maintsy enona ny teniny fa zay ny lalàna ary ny mpaminany de mpaminany Israeliana fa zay koa ny lalàna. I Moshe de mpaminany Israeliana, Yahosoa de mpaminany Israeliana. Hojerevantsika zany teniny hoe Andriamanitra ve Yahosoa sa tsy Andriamanitra de aleo ny tenin'ny mpaminany no amana-marina zay na izy na tsia fa hoe de ny vahoaka Israeliana de miteny fa mpaminany izy ary ny Islamo koa reny fivavahany de manindry mihitsy fa mpaminany io satria zareo koa tao Israela de nahitan'zany izy ka tsy misy afaka mandà zany manerana an'izao tontolo zao satria ny vahoaka Israeliana nilaza fa mpaminany io zanak'Andriamanitra Yahosoa io. Ny Islamo koa fivavahany de milaza fa tena mpaminany lehibe io no zany tsy azo lavina zany ny teniny io zanak'Andriamanitra Yahosoa satria mpaminany izy de aleo am'izay zany hojerevantsika ny teniny Yahosoa hoe mpaminany ve Yahosoa sa tsy mpaminany izay ny lesona antsika manaraka fa mifarana telo ny teny de ndaontsika arivavaka ame voninahitra ny dada Iavasy Yahosoa arivavaka atsika so rabetsaka dada Malaiava ny amin'ny teninao sy noho ny amin'ny asoavanao sy ny hatsaranao de manome voninahitra anao mandrakariva voninahitra anao mandrakizay taio zao teny zao sy ny fampianarana sy ny hatsarana rehetra zay nomenao hitondra soa am'zay rehetra miaina ary fanavotana an'izao tontolo zao fanavotana an'izay rehetra miaina tsy mitsahatra ny mampianatra sy manoro ny hatsarana ziady ambasataoranao dada Malaiava ko taio ny teny hitondra soa am'zay rehetra miaina sy mahalalana izao fampianarana izao voninahitra ho anao mandrakizay de mamalia vavaka dada Malaiava mamalia antso ianao voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaranao Yahosoa anao ana mivavaka sy ny teny rehetra sotra dada Malaiava halleloia amen de mirahaso tsiketra samy teny Yahosoa ho amfitizana fampianarana andrea feno matomoko